Ampitomboana amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fa ny miarabantsika rehetra indray amin'ity alahady fa 14 ny volana septambra taona 2024 ity. Mialoana indrindra ny afatra izay omeny ny soratra masina ao antsika dia manasa antsika hivavaka ary. Vavaka isika rehetra. Misotranao zay Jesosy fa nomenao indray izao alahady maraina izao izay alahady andro tsara. Andro tsara satria afahanay mandreny feonao. Ampiasa izao mpanomponao tsy mahasoa izao tahaka nataonao tamin'i Jeremia fa izay dia tindreo ny molotro ary irao ny anjelinao Serafima hanendry zany ka hametraka sy hanadio ny lelako sy ny molotro. Ary ny saiko indrindrandrindra ka hanendry zany tareo ny fananao masina. Ampitenenao araka ny sitraponao. Ny anaranao Jesosy navatana izany. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay katsika ny efatra amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Nomery toko 220 ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Nomery toko 220 ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Mivako toy izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niala tany atendrombohitra hora izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena hanodidina ny tany Edoma dia kivy ny fanahin'ny olona no ny asa no ny lalana zafady. Dia ny teny nanometsina an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no nentinao niakatra avy tany Egipta tamin'ny lalam-pisafotany izahay ho faty aty anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mahamonamonaina ny fanahinay itony mofomofo itony. Ary Jehova dia nampandeha ny menaranafo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nafatesana be ny olona Israely. Dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoty izahay fa efa niteny nanometsiny an Jehova sy anao ifony am Jehova izahay mba hanesorany ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy ary hoy Jehova taminy manaova menarana afo ka hahantony amin'ny hazo lava azay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava ary zay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Ary dia velona. Amen. Zafady. Ity texte ity dia texte azo lazaina hoe klasika ary betsaka no mahalala azy. Izay teny izay no anjarantsika amin'ity alahady ity. Ho manokana dia efa namaky izany MBDB mazava ho azy tamin'ny sekoly alahady ny ainana tany amin'ny fiangonana izay nisy ny tena. Ary dikazay zany dia texte mahazatra. Fatapoko fatapirenena ny amin'izany atao hoe tantaran'ny zanak'Israely namakivaky ny tany efitra. Fa ny zavatra mahavariana sy mahasarika amin'izao texte izao dia ity. Ilay voalaza eo amin'ny ho anahy manokana dia ilay voalaza amin'ny andininy 5. Jereo tsara ny fanakianana nataon'ny zanak'Israely an'i Mosesy. Ary ny teny nanometsina an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no nentinao niakatra avy tany Egipta amin'ny lalan'ny mpisafotany izahay ho faty aty anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mahamonamonaina ny fanahinay itony mofomofo itony. Tapany faharoa io fa manina nentinao aty zay ary mahamonamonaina ny fanahinay itony mofo itony. Amin'ny teny frantsay izy mbola mavesatra be kokoa. Ary amin'ny tapany faharoa hoe nous avons pris en horreur ce pain misérable. Mafy ane zany.
nafahana avy tany amin'ny fanandevozana avy tany amin'ny tany Egypte izy valiny tsy misy fakasitrahana tsy misy reconnaissance ozy ny teny vahiny fa mbola teny maharary no avoakany ho an'Andriamanitra fa maninona zay nafahanao tany aty amin'ny tany tsisy rano tsisy mofo ary ty mofo itony mahamonamonaina ny fananay miainga avy amin'io fehezanteny io niaingan'ny nanaitra ny fijeriko sy ny analiziko amin'izao texte anjarantsika izao izay ny teny fomba fiteny zany dia mamitina azo lazaina hoe ampy mamitina ny toe-po sy toe-tsainy zanak'Israely nandritra ny namakivaky ny tany efitra eny hatramin'ny fiainany ray manontolo satria voalaza tsara taranaka mafiatoka ny zanak'Israely rehefa miaino an'io teny io hoe fa maninona zay nentinao tiany efitra ary maninona toy mofomofo mamonamonaina ny fanahana ity izy tsy miteny hoe mamonamonaina ratsy tsiro fa mamonamonaina ny fanahiny zany hoe mankaleo anay zany zavatra zany dia lasa ny saiko hoe raha nipetraka teo amin'ny toeran'ny Mosesy moa zany ka niaino an'izany teny zany après toutes les sacrifices nataon'ny Mosesy nandositra ny Egypte nafoy ny toerana mahapirintsy azy zay possible mety ho lasa farao niaritra ny anoanana tany anefitra nipetraka ny asa efa nanana ny toerany tsara tany amin'ny faritry ny Medianita nahazo vady tany efa mipetrapetraka zany ary azadiny fa nitaonany Mosesy niala avy tany amin'ny tany verina ny Egypte hanafaka zanak'Israely efa tany amin'ny 20 taona tany zany hoe olona efa manana ny situation efa mipetraka tsara mbola nantady raharaha toy ny ray zafilemena ozy fitenenana dia izany no valiky babena omena azy dia mbezaka aho mipetraka amin'ny toeran'ny Mosesy eo am-pandrenesana zany hanahoana reny mety ho avaliko azy mino aho fa tena ozintsika hoe zany ray ve no mahazo vavaratsy andre jerentsika ny texte eto ao ambadiky zany andininy zay ambadiky zany voalaza ny andininy fadimy zany dia zavatra tsapa voalohany dia zao hoe mifeno nanenina zanak'Israely hoe tsy faly hoe tahaky zay nijanona tany Egypta ihany raha ohatra zay zahay tsy nandao any Egypta fa nijanona tany dia ho tsara lavitra ny fiainanay noho izao mafy ane zany teny zany anenao zany anao dia ohatra ny to hoe migalabona zareo tany to ohatra ny aina finaritra to ohatra ny olo ny fiadanana adininy ny zavatra nanjo azy ary misy texte misy andiny soratra masina atao amin'ny nomery any aza mbola mitanisa ny zavatra hoe reto daholo ny zavatra mba nananay tany nefa nilaozany ao amin'ny nomery toko 110 andininy fahefatra vakiko aminareo ahitanareo azy tsara hoe atraizany atao hoe ingratitude ny zanak'Israely zao voalaza nomery toko 110 andininy fahefatra ny anaran'ny Jesosy ary niala tany tendrombohitra ora zafady toko 110 andininy fahefatra ary ny olona hafa firenena izay niharo taminy dia liana ary ny zanak'Israely koa dia nitomany indray hoe enganeka hisy hanome hena ho annay fa tsaronay ny andiny fadimy tsaronay ny hazan-drano izay no haninay maimaim-pona tany Egypta mba amin'ny voatango sy ny tongolo samy hafa karazana vava re zao tsaronay ny hazan-drano zay no haninay tany maimaim-pona voatango sy tongolo samy hafa karazana mba azonareo hoe zany fomba fiteny zanak'Israely zany hoe tena niaina tao anatiny atao hoe confort niaina tao anatiny atao hoe lavi ny galabona zay aty zay miafy velona aty zay mijaly fa maninona re zay rery lanitra no niainao an'ity Mosesy adaladala ty fa maninona raha mba nipetraka tsara tany Egypta dia niadana ninakena ninana voatango ninana tongolo isan-karazany raha miaino an'zareo zany anao dia hoe tena ohatra ny hoe nanao vakansa zareo tany Egypta
toatra ny nanao laviry zareo tany Egypta fa zao zareo tena ao anaty kizo tanteraka. To te hiteny io zay nifitanao zay ry Mosesy, nampanantena tsy nisy anay ianao na mitaka anay ianao Andriamanitra, fa maninona zay navelany noentinao aty nefa tsy vitanao akory ny mikarakara anay. Ary tena niada finaritra. Raha miaino azy ianao dia tena olona tsy mihitsy zareo tany Egypta. Fa izao anefa adino zany hoe mora manadino ny olombelona. Nisy detay ngezabe anankiray zay adino hoe angamba mety nihinan-kena tokoa zareo tany, angamba nihinana voatango, angamba nihinana tongolo, fa andevo izy tany. Io no detay ngezabe zay indrobe ny mpandrafitra. Dia rehefa maheno an'izany ianao dia inona ny tonga ao an-tsaiko voalohany dia le teny eo amin'ny ohabolana toko faha 7 voalohany. Zao ny voalaza amin'ny ohabolana toko faha 7 voalohany. Tsara ny sombo mofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy fifandirana. Tonga dia zay verset zay tadidiko hoe tsara ny sombo mofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy fifandirana. Zany hoe mety mihinan-kena tokoa zareo ary nosanonosana mihitsy tany Egypta fa tsy ao anatina fiadanana fa fifandirana. Miazana tsy fifandirana akory fa fahoriana 700 taona andevin'olona mifatotra rojo tsy mana-tsafidy amin'izay atao fa dia zay baiky ny olona tsy maintsy narahana. Zany hoe esclave mihinan-kena mihinan-be fa andevy. Tena ohatra mampieritreritra azy zany image zany mieritreritra amin'ny fiainan'ny olombelona. Isika ny miteny hoe manao lavi, manao fiainana, mingalabona amin'ny fiainana. Fa ny zavatra din'ny olona matetika zay ao anatin'izany dinamika zany dia zao hoe tena mety mihinan-kena tokoa ianao fa adininao fa andevoziny zavatra maro. Tafiditra ao anatina engrenage fandrika dia tamanao dia miodikodinao fa tsy fatany fa ao anaty cage. Taminareo sanatrian'izany amin'ireny zoo reny, le toerana fandraisana ohatrany any Tsimbazaza. Misy parc d'attraction filaza azy. Tena tsara tarehy, confortable, misy kilalao, misy afaka manao grisagrisetsy le rajako, afaka manao zay ataony tsy pazan'ny olona akondro. Akoatran'izany ny fikarakarana azy maraina ataony reva zadiny fa amin'ny parc d'attraction reny tena manaraka norme sakafo tena ara-dalàna. Fa izao tsy manana safidy ianao fa rehefa tsy maintsy asaina mitsangana dia mitsangana, ary tonga ny tompon'ny zoo mikapoka anao amin'ny karavasy raha vao tsy mitsangana ianao satria izay ny fanarahana. Fa ngao menanao maimaim-poana fotsiny ty hena be ty, fa ngao menanao maimaim-poana fotsiny reto sakafo be reto, mitsangana le roa mety ho zany ka za zao mbola marary, za zao tsy misy an'izany, tsy maintsy mitsangana ianao satria takalo-patsa vidim-pinanana. Zay koa tahaka an'izany ny zanak'Israely. Oe mety marina ny zavatra tantaraina io nihinan-kena be izy fa adinony ny karavasy, adinony ny opa, adinony ny latsa, adinony ny fandringanana zay nataony Egyptianina. Fa to ny hanina hohanina indray no ambony zany le hoe ny kibony no Andriamanina. Dia na ny olona zany rehefa io kibony io novoky dia tsy te halala zay ambony izy fa na dia ataony devoly taingim-bozina aza ampanaoviny devoly an'ity karazana asana dala rehetra ity sy fiainana dala rehetra ity, tsy mampaninona. Tsy zany zany manimba ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoan'izao. Samy manao zay hahatafavoaka azy, io kibony io no mitondra azy, samy mikepoka zay hitany fa misandany zany. Na ambony ambany aza ny fiainam-pianakaviana, na ambony ambany aza ny firenena, na dia potika aza ny fiarahamonina, tsy olana zany fa raha maty aho matesa raha havako. Ny fidialabolana ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy misy tambony, ary non seulement tambony kely fa tambony be, dia tsy maintsy esclave ianao. Fa tsy mampanina ny olona tsony zany amin'izao andro zao. Tant que misy zavatra ny kibo rehefa zay dia zay.
kary tena mamperitreritra zany zavatra zany mitodika amin'ny firenetsika ao Madagasikara na de fa atao taigny-mozana zany malagasy atao tsindrifa lavo rehefa mba mihinana vary kely sy mahazo menaka kely sy rehefa mahazo zavatra kely defa zay defa mifalia ianareo fa aza idirana lalina ny liberté anareo zany tsy ilaina adino ny maha-olona tsika adino le liberté le identité humaine fa ny zava-dehibe rehefa mba mihinana ianao de ampy zahay deja aloha efa tsy mihinana ara-dalàna fa hoe rehefa mba mahazo fotsiny de zay safidy ny fiainana olonafaka ao amin'ny sainao ve anao nefa ataotsika hoe miafy sa olona migalabona na ataotsika hoe tsy voatery migalabona fa mba mahazo kely kanefa andevoziny olona ataony olona ohatra ny biby de aleon'ny olona no safidy ny andevo faro zao texte zao koa de mampisongadina atsika ny hoe ny fanaovana tsinitsinina natao zanak'Israely ny fahagagana zay nataon'Andriamanitra tany asa raha fantatrareo tadidinareo mo tsy hoe fantatra fa tadidinareo ny fomba nazona an'le mana tsy ninakanina ane zareo hoe tsy misy hoanina na de ray aza fa nomena mana avy any an-danitra ary dikan'le mana raha tadidinareo dia nazavaina atao hoe zavatra tsy fantatra inona itony mofo itony zay ny dikany mana satria tsy fantatra mihitsy le izy on savait pas qu'est-ce que c'était zay ny dikan'le mana zany hoe nanaovan'Andriamanitra zava-baovao zay mbola tsy fahitan'ny masony nahafaly azy zany fahagagany zany tamin'ny voalohany fa rehefa aveo lasa nahamonamonaina azy zareo tsara nge le teny lazany azy amin'ny andininy fahadimy eto hoe zay lazaiko taminareo teo am'le nomero toko faraiky amby roapolo mahamonamonaina ny fanahinay tony mofomofo etony ohatrany azoko atsaina zany izy mandray le mofo sady adisipisipy le fa inona koa tony tamin'ny voalohany de misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra anao zay no ny mana tsy ny sasara ny omana io tsy ny sairana ny omana io fa nomena azy maimaim-pona isan'andro fa rehefa aveo lasa nakando azy lay mana makamonamonaina azy lay mana sady tsisy fanajana fa mbola tsipitsipy inona koa tony mofomofo itony amin'ny dikateny hafa izy raha jery amin'ny baiboly teny frantsay deo zay izy hoe le hoe le monamonaina eto horreur ozy izy amin'ny teny frantsay hafa hoe nous avons pris en horreur de ce pain misérable nefa tsy ny sairana ny akory na dia singam-bolo ray azy sany miteny hoe misérable ary non seulement pas misérable fa mbola nampiny hoe en horreur matsagavina nay ty mofo ity en français c'est du culot imagine nge anao hoe misy 4 amis mangataka aminao de atsonao le 4 amis de andao iaraka amin'ny sakafo amiko atsy amin'ny hôtel Colbert ataoko ohatra fotsiny zay tonga ao an-tsaika de ampidirinao izy de omenao latabatra de mbola tsy hitany hatramin'izay niainany zany hôtel Colbert zany hitany fa tsy mbola tsy niainany de apetraka ao amin'ny latabatra tsara izy de ka omenao azy ny menu de aveo izy zavatra mbola tsy fahitany mifantany dia mofogasy vary le bekrika ozy tsika na le misy carbonetra be reny le amidy any amoron-dalana 500 valonjato de mahazo kanefa makarary vavony ato izy omenao place VIP nampanandramanao sakafo ataotsika hoe foie gras zany foie gras zany tsy fantany akory misy ve lafo tsy mbola hitan'ny masony ary mampametra-pantany fa inona kay tony sakafo tony zay dika le hoe mana fa inona kay tony amin'ny teny hébreu le mana égale fa inona itony mofo itony de aveo izy avy mihinana an'le foie gras zay lafo be de zay berk ratsy be
finina koa tony tsisy lana azy de mandoha sanatria zany ere tokotany ery loara amtendany loha de ahoana no mety toeponao ianao zany sady lany vola misahirana nampidécouvrir azy zavatra zay mbola tsy hitany masony atramina olombelona azy na nome voninahitra azy de valiny berk ary zay ny voalaza amy version frantsay hafa de hoe le hoe en horreur de navadiny hoe dégoût ricoriko raha vady koa fa de nous avons pris en dégoût ce pain misérable dégoûté zala non seulement halany non seulement namona aminazy fa dégoûté azy ndraiky le zavatra fahagagana zay nataon'Andriamanitra lasa saina be rehefa nandinika an'ity texte ty hoe tena zany tokoa zay Andriamanitra eo anatrehanao rehefa tao anatin'ny sarotra natao daholo zao karazana voady bidon zao zay masitsika mieritreritra fa hivarotra an'Andriamanitra hoe tena Andriamanitra mafy sa mahazo zao sitrano zanako meo anaty asy ty fa raha zao de hanao ny asanao Jesosy anompo a ty tokoa le izy fa tonga tateraka ny fanirinao sy ny etaketanao zay ny matimatesanao de aveo anao rehefa eo anatin'le izy ndray de anao ndray no say avovava resy efa ho makaleo koa tony zavatra tony fa naninona re raha mba zavatra hafa fiainatsika io sady efa tsy aninona sady efa tsy misy nataonao na de singambolo ray efa namrana fo no mbola avovava zany gne mataranaka mafiatoka ny zanak'Israely io ary aza manome tsy ny Israely fa isika io tahaka ny mijery fitaratra apatsahivona kely atsika efa rehefa tao anatin'ny sarotra ny zanak'Israely ka nitalao tamin'ny Mosesy hoe mba mohaniny izahay akory ny afaliny ny fahagagany mijery an'ilay mana tamin'ny voalohany satria mifo maraina izy de efa pré eo ny zavatra rehetrarehetra mbola tsy nahitan'izany izy hatramin'izay naolona azy ary tsy vitan'izany fa maimaim-pona lay mana de jereo tsara fa manao éco contraste am'le voalaza teo aloha hoe tena nalena ihany tany Egypta tany zay ninakena sy ninana voatango maimaim-pona sany mandaingy maimaim-pona ny hena sy ny voatango no hoaniny tany Egypta voataotsika ny tena fa ola esclave zareo tany de sany ny mandaingy amy teny hoe maimaim-pona tany ary le mana izay omena azy io zay alatsak'Andriamanitra avy any an-danitra ho an'io fa inona io vokatry ny fisasarany ve io vokatry ny atsemboany tao maimaim-pona dia vitany raha olombelona ny mampifamadika hoe ity no important kokoa ity tsisy dikany ny zavatra zay nataon'Andriamanitra tsisy fotony fa zavatra herin'ny tenany misy fotony ary tsy zany zany ataon'olona rehefa tonga amin'ny atao hoe tsy finoana izy ny herin'ny tenako nahatafita ny sandriko raha tsy nanampahaizana raha tsy intelligent raha tsy nanambola raha tsy nanana contact raha tsy nanana réseau raha tsy avara-pampianarana raha tsy fetsifetsa tsy tafavoaka amin'ny fiainana zany hoe ny zavatra natao no heverino zava-dehibe nefa tsy fatany fa nisy tambiny tao ary mety misy zavatra tsy manjarina voaterina tao tao hahatafavoaka azy fa mora manadino ny olombelona ka miteny hoe ity no tsara ka mba révision kely mikopianao hoe tena zany tokoa ve sa tu te fais des idées aux izy miteny frantsay zay sa ao anaty déni de la réalité ianao de ny zavatra zay nataon'Andriamanitra ao anao maimaim-pona fotsiny tsy vidina omena masoandro ianao omena fahasalamana ianao lasa mamonaminaina anao ny zavatra ataon'Andriamanitra tena koa tony mofomofo itony fa adininy hoe c'est une faveur fanomezany io don vokatry ny fitarainany fa tsy misy avy aminy non heveriny fa zavatra mandeha ho azy zany ohatra hoe mifo maraina izy zany de tsy maintsy misy mana io ivelany eo satria Andriamanitra faniteny de ohatra zay misy olona tsy mieritreritra kory tsika mifo maraina zao mifo eto alohanareo salama tsara mbola afaka mijoro eto dia heveriny Jean-Luc efa zavatra mandeha ho azy ve zany nefa tsy fantatry Jean-Luc efa tandroany maraina sanatrian'izany mety nisy olona
natory tsara izy de mifo maraina dia lasa dala na maty sagatria zany na marary noentina tany amin'ny hôpitaly ohatrany mandeha ho azy zany ohatra zany fiainany raha olombelona rehefa mandeha ohatrany mandeha ho azy zany fiainany zany andeha hiasa ndray aloha ohatrany olona vaozina izy reto ankizy reto de efa tsy hita fa tena manahirana ny mamelona ny reto fa tsy hita fa lasa voatery tsy hainao mola taraina hoe mba omeo taranak'Andriamanitra mba omeo zanak'Andriamanitra tonga indray le izy de totra ny kekeriny matsiaro andreranga anankiray zay hoe kekeriny vitsika ao pastora tsy azoko ho any teninao kekeriny vitsika ahoana tamin'izay izy satria izy mamilava dia izy ty zany manaditsaina aona namelomana ny reto fady aman-janaka hoe vitsika zany fijeriny zanany ohatra zany ny olombelona rehefa manoloana ny gratuité-n'Andriamanitra ny zavatra mahaimaim-poana dia aleony olona tsy hitan'ny olona plutôt ary lasa maharikoriko azy zany fa le zavatra ny lazainy fa hoe vokatry ny fisasarany le zavatra zay ny lazainy fa hoe to vokatry ny heriny nefany tsy mahaimaim-poana fa nandalo zavatra maro indray no heverino zava-dehibe zany mifamadika ny globo za fitenena inona ny tianao tenenina ao anatin'izany afatra rehetrarehetra zany revako ny zavatra zay baribariny zao texte zao amintsika de zao hoe mavarina ny olombelona fa aleotsika olombelona ny atao hoe ambevozan'ny fiainana aleony olona ny ampijalijaliana aleony olona mividy lafo izay heveriny hoe vokatry ny fisasarany ino no heveriny fa tena zavatra toy izay midioka ny fahasoavan'Andriamanitra mahaimaim-poana ny zavatra mahaimaim-poana tsy mahasarika ny olona satria tsy manindraindra ny egoany ny zavatra mahaimaim-poana tsy mahasarika ny olona satria tsy mampisongadina ny maizy azy hono fa ny zavatra izay ny sairananony no tena zavatra satria ny fafankiony izy vao tafavoaka tao nahita ny Jakoba izy ho fitentsika vao tafavoaka tao ny jalony izy vao tafavoaka tamin'io de matsiro aminy iny satria nahitany fahorina jereo tsara le logika anthropologika ny olombelona ino no ahitany fifaliana satria ino nampijaly azy fa ny zavatra zay mahaimaim-poana zo men'Andriamanitra azy kosa de lazainy fa tsisy vidiny ary lazainy fa tsisy ilana azy mahamonamonaina angamba ny mety heverina ositsika hoe ohatrany malasa saina izy zany rapasy ohatrany tsy logika zany tena justement ary zay ny atao hoe triste réalité ny fiainan'ny olombelona surtout amin'ny atao hoe fiainany atao tany ny olombelona ny mpino anankiray dia aleony kokoa angatahana zavatra toy zay takina zavatra amin'ny zavatra zay ampanantenana toy izay omena azy mahaimaim-poana zero tsara nye ny momba an'Andriamanitra sy ny zay mety ho zavatra tompontsika any ambadika any eto de mitodika manokana ho anareo zay mety nanao pacte tamin'ny devoly na manao anty zavatra maromaro tsy voatery pacte amin'ny devoly fa misy zavatra ny fanarahana tamin'ny zavatra tany ambadika any inona ny sambany tsy ainana ambony ambany ny fahasalamanao tsy ekizarizary tsy misy izao tontolo zao ny devoly sy ny fomba ny rehetra zao tontolo zao tsy anome anao zavatra gratuit zany amin'ny voalohany to zavatra gratuit to mahafinaritra fa rehefa aveo ianao une fois ianao mikepoka sy mihinana izay nomeny anao dia tadidio fa tu vas payer ça très cher ianao sy mitaranakao no andohany zany fa ilay fahasoavan'Andriamanitra kosa tsy mahasarika anao tsy asianao combien satria tsy avy aminao ngaman'le izy de ohatra zany koa amin'ny resaka tenin'Andriamanitra miafatra zay toriana amin'ny olona lasa ny saina misy pasteur anankiray zay ny teny tamiko aty ampita-dranomasina aty izy malagasy toa koa fa miasa fiangonana vazaha tena vaka ny lohako rangaty io izy fa ahoana hoa ianao hoe tsy mahatsikaritra fa inona ny mampiazakazaka sy mampirangorango ny olona ohatra fotsiny hoe makany am-piangonana zany le hoe karazana toriteny toinona karazana fiangonana toinona ny tiany olona amin'izao andro zao
fampianarana toina dia le fampianarana mitaky zavatra aminy tsy maintsy manome ampafolo-kareny ianao tsy maintsy mifady haniny ianao tsy maintsy tsy mahazo manao an'izao dia mahafinaritra an'le olona mihitsy le gejaina satria am'izay fotoana zay manindraindra ny nofony zay masiny tsy fantatry le olona le nofony vo indraindra tsy azonareo ve le manindraindra ny nofony manindraindra ny résultat ny ezaka zay ataony dia mahafinaritra an'le olona le ampijalijalina karazana sadomaso évangélika tsy maintsy miaritra an'izao ianao tsy maintsy mahafoy an'izao ianao tsy maintsy manao an'izao ianao dia irotsaka aminao ny fitahian'andriamanitra tsy fitahiana ntsony zany tsy fitahiana intsony ny zavatra misy tambony azafady tompoko ny fitahiana dia maimaim-pona zany natao hoe bénédiction or ny fampianarana omenantsika dia hoe omen'andriamanitra anao reto bénédiction raha feninao reto fepetra reto tsy bénédiction anaran'izany fa tisinday takalopatsa vidim-pinanana tsy fahasoavana za eto nefa nozy izy le paster namako io torinao aminy fahasoavan'andriamanitra izay tsy misy nininandrasan'andriamanitra aminy natakina aminy fa mandray ampifaliana ary makasitraka sy misaotra azy tsy mahalinany olona zany fampianarana zany fa aleo le fampianarana mitaky zavatra aminy oui misy rangahy anankiray zay izy mpianakaviana moa fa tsy rangahy olona mba neveriko hoe tena hoe tsy neveriko fa tena za misy prof de maty miaratsiny aminareo prof de maty sy scientifique fa tsy aby tiako atongavana fa mba hazahoanareo hoe atraiza ny ampleur le dégradation mahazo ny olombelona miala atao amin'ny fiangonana nisy anay izy tsy mampanino zany satria araky nefa fampianarako foana hoe tsy anahany ondry fa any jesosy karaha ohatra ka any amin'ny toerakafa no ahafahany velatra kokoa tsy olany zany fa nahagaga rehefa nandeha tamina fiangonana hafa ny findrana izy tsotononiko anareo eto le karazana fiangonana sao dia laizanareo fa manaratsy ny hafa eo fa tonga dia azonareo tsany hoe quel type d'église tonga tany izy dia nizanany vavy izay nitarika ny tanora tao amin'ny fiangonana zay tena miaina tsara tena hoe mivelatra tonga atao amin'le fiangonana anankiray izy te hiditra ao anatina groupe de louange le groupe de louange io zany matanjaka be satria be tanora be ary tena tanareo le lumière dia tena ohatran'ireny le hoe tsy hoe koa any amin'ny boîte de nuit fa tena ohatran'io manao spectacle dia tanora zay fa mahafinaritra ny tanora manindraindra n'lay le maizy azy asongadiny izy fa ity tsy maintsy nandalo castine dia rehefa natao ny castine dia nisy zavatra nitakina tamin'izao dia nila nandovola ketresaka sérieux zany nandovola mba ho tonga chef na lead vocal pitarika atao amin'izy dia ianao zany no gros plan eo amin'ny projecteur et c'est pas fini notakina ampafolo-karena notakina oa hafanreo izy nanome notakina et c'est pas fini tsy maintsy manao an'tisy tena zany tena hoe tena ohatran'ireny ombo ny sovaliana ny zogana reny de gaga aleon'ny olona zany zogaina ohatry ny omby atao ohatry ny andevo tahaka ny zanak'Israely tany Egypta dia mody anipazana hena kely mody omena voatango kely mody omena tongolo kely zay molona tena zanak'Israely zay tany Egypta nina kena nina voatango nina hena fa mifatotra rojo ny tanany sy ny tendany ary na ny zanaka zay mbola any ekibo ateraka dia ho andevo satria zany taranaka andevo dia andevo daholo zay na mizanaka amin'ny tantaran'ny olombelona zany raha ianao tamin'ny andron'ny racisme tamin'ny andron'ny esclavage mbola sy teraka ny zazakely any ekibol'le vehivavy andevo dia efa andevo sady ny zanany zany hoe tsy misy avenir fa tsy mampaninona ny Israely zany aleonay zany fa mba mihinan-kena zay omoa dia ohatry zany mihitsy eto amin'ny fahasoavana hoe misafidiana ny fahafahana tompoko ny fahafahana mety tsy mihinan-kena be ianao araky ny voalaza eo amin'ny oabolana toko fa 7 kanefa ianao libre tsara ny sombo mofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy fifandirana tandremo amin'ny fomba hampiasanao fanapahakevitra rehetra amin'ny fiainanao tandremo sao dia sodokany ety ivelany ka hoe feno hena ity nefa ny ao ambadika dia fandrika mamatotra anao ho andevo sa manana liberté manana maizy azy ianao manana ny identité anao na dia ao anaty sombo mofo maina aza adala ave aminao ry prince Harry any Angleterre reny tsy mora ane zany manda ny titre royal zany
fa tellement izy na tsy ary sempotra tsy afaka miaina tsy afaka misafidy n'olo-tiny tsy afaka natra hanina hoaninao azy en tant que prince de hoe non misy titre misy code d'honneur tsy maintsy arahantsika amahafamille royale atsika reto no azonao hoanina nanontany alehanao tsy ianao misafidy azy fa itiny protocole de naleon'le zalahy miala na folo ny titre royal tsy moramora ny sécurité ny volabe sy ny héritage de lasa izy nanambady vehivavy actrice métis taranak'andevo ary tsy de hoe manahoana fa de marina malaza le vehivavy kanefa ils se sont libres ohatrany ny fiainana amin'ny fiainanao rehetra mihitsy tandremo sao de misafidy cage doré tandremo sao de misafidy prison doré mety doré le izy mety mahafinaritra le izy mety misy volabe le izy mety misy laza fa vous êtes dans une prison doré amin'ny voalohany mahafinaritra io satria ozy tsara be doré daholo zavatra rehetra fa zao vous êtes dans une cage ao anaty fonja sa le libre ao anaty liberté mety tsy mbola fantatra ny hoanina rapitso mety mbola tadiavina no akepoka ny fakapitso kanefa olona libre mi se sentir libre ary zany ny fiertéako zany hoe tsy mba manana compte à rendre anizaniza eto manana liberté de parole liberté d'opinion liberté de pensée oui tsy manambe aho tsy manambola be aho tsy mpanefoefo aho tsy manana tahaka ny fananany sasany aho fa je suis un homme libre. Et cette liberté-là soit takalko hena sy tongolo sy voatango naovina ny fahafahako dia renako tahaka ny anak'Andriamasoko ko dia todika aminao ary misoratra masina androany eo alohan'ny carrefour ny fiainanao ianao zao mety misy fanapa-kevitra tsy maintsy horaisinao atoato tandremo tsara sao de mandoka sao de cage doré kanefa prison sa liberté fa mety mafy ny zavatra atrehanao mety tsy mora kanefa anao olona afaka anjaranao misafidy de olo soratra masina miantso ny lanitra sy ny tany eo aloha vavolombelona fa efa nataoko anao ny fiainana sy ny fahafatesana koa fidio ny fiainana mba ho velona ianao misafidiana saia misafidy ny fahafahana izay tsy mora kanefa olona afaka toy izay misafidy tany malemy androenam-pangady nefa ianao rehefa aveo mifatotra rojo ary andevo mandra-pahafatinao voninahitra any ho an'Andriamanitra izay aza hatramy taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka sika misaotra Jesosy anao ny teninao satria ny teninao tsy mba mandainga ary atskafonao mihitsy ny zavatra zay odinay fanina ka habaribarinao aminay hoe ity ny lalana kandehana tompo misaotranao napahiratra ny masonay de omeo anay ny fahendrena toloro saina zahay am'izay safidy rehetra ho raisinay ary farany Jesosy dia aoka ny fahafahanay ho sarobidy eo aminay arovanay tahaka ny anak'Andriamasonay ka tsy ho voasodoka ny akoso-bolamena izay mamatotra sy mangeja midera ny laza voninahitra anao reryany Andriamanitray zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen. Raha soatsika rehetra ame fotoananao amin'ny herindraina sitrako an'Andriamanitra eny ho atomboko.